raha mbola misy mafy zany ny teako ao dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve, sady zany ve. Alleluia. Mivavay ianao mba hiteny aminao indray Andriamanitra androany, ary zay lazainy aminao dia vavaka ianao mba hinonao fa ho tanteraka amin'ny fiainanao. Ndao hivavaka tsika tompoko. Misaotra anao zahay ry Tompandriamanitra, ry lay tsara indrindra sy mpanao tsara. Faly be mihitsy zahay satria miaraka aminay eto anao, efa eto avoninay ianao, ary zao fotoana izao dia tena fotoana ho tahinao be mihitsy ho asianao eto ny prezansanao. Fa volony zay andray, volony zay andray, volony zay andray ny fahasoavanao lehibe. Ry Andriamanitra tsara indrindra. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Resaka mpitafatanana ny mpitarika ny fiderana androany. Halleluja! Halleluja! Dia faly miara-batsika rehetra tompoko a, tonga eto amin'ity toerana ity, amin'ity atoandro ity. Amen. Ninina mbola tsy niraisinao tamin'ny maraina dia asa eto ny herin'Andriamanitra nafaka anao. Androany a, eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy mila mangataka na inona na inona zasanao fa andaotsika tena lolotra mifotsika amin'ny fanahintsika hoe ho anatrehan'Andriamanitra. Satria ny zavatra rehetra dia efa noman'ny tompo ho asy ho anao. Vao nanomboka nandray an'i Jesosy zasanao a, dia efa voahomana ny zavatra rehetra. Talohan'ny famoronana, talohan'ny namoron'Andriamanitra asy anao a, dia efa noforon'ny zavatra rehetra aloha iainanao, satria efa fantany fahilahisika zany. Satsy zany ve ndao hiteka mafy voninahitry ny tompo, ataovy mafy ny teka ao dia arahorakoraka mafy. Andaotsika ilaza amin'ny tompo androany hoe fandresena dia ho anay androany Jesosy a, satria efa nomanino atsika zany. Ndao arisika tompoko. Raha andiana anao dia ataovy mame voninahitra an'Andriamanitra. Fandresena androany teo any, miarisaka resianao. Fandresena androany teo any, fandresena teo any, fandresena teo any, fandresena androany teo any, miarisaka resianao. Fandresena androany teo any. Vale, 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 vale. Anai Jesosua, Anai Jesusi, Anai Jesosua, Anai Jesosua, Anai Jesusi. Vifanina dewa, vifanina Juan dewa. Siano,
Androndewa. Fifadina Dewa, Fifadina Dewa, Fifadina Androndewa. Yarisaka, Resiana, Fifadina Androndewa. Adie, 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 adie. Anaite sosiwa, anaite sosiwa, anaite sosi. Anaite sosiwa, anaite sosiwa, anaite sosi. Atof mafmaf tana tirosin tiaka ufunachin tupu. Atof tena itan tupu tena fanchko no pagagana joanti wala. Fifadina Dewa, Fifadina Androndewa. Yarisaka, Resiana, Fifadina Androndewa. Fifadina Dewa, Fifadina Dewa, Fifadina Androndewa. Yarisaka, Resiana, Fifadina Androndewa. Rakwe, 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 rakwe. Anaite sosiwa, anaite sosiwa, anaite sosi. Anaite sosiwa, anaite sosiwa, anaite sosi. Atof funachin tupu tiano. Hallelujah! Hallelujah! Zama hita ohatrany tsy tena faly zany ianao. Mino fa Jesosy koa dia tahaka an'izany. Zany olona faly zany tena hoe tsy haiko ny azo andrefesana azy. Olona ndray zavatra goavana zany a. Tena tsy ohatra n'izany fetsy. Marina fa mafana ny andro fa aza mitsitsaina zany ianao satria endana zavatra goavana amin'i Jesosy zany ve? Mbola hifaly ao anatrehan'ny tompo ihany isika ny voninahitra azy. Ndao sika hisaotra ny tompo amin'ny alalan'ity rametsikatsika ity. Dia oka tena hihetsika araka izany ianao. Fa ao anatin' ianao ilay mihetsika io dia efa delivre sady ny zavatra rehetra. Ndao ary sika tompoko. Saotanao Andriamanitra mahery. Saotanao, saotanao Andriamanitra mahery. Saotanao, Saotanao no ny fahasoavanao. saotanao, saotanao no ny fahasoavanao. Saotanao, Saotanao no ny fitahianao. Saotanao no ny famonjeanao. Saotanao za. Saotanao no ny fitahianao. Saotanao,
Hallelujah. Efa eo an-tanana ao Handresena amin'izao fotoana izao. Fa zao andosika iankoko ny atrehan'Andriamanitra. Efa andeha rasika efa nanome voninahitra azy. Fa andao tena iankoka amin'ny fosiny fanahintsika rehetra hoe izy le fiandohana sy fiafarana. Sy miova ho maro sy ny ary mandrakizay. Efa niasa izy hatr'izay tamin'ny taloha ela be tany. Ary mbola miasa izy mandraka ankehitriny. Ary zany no anton'izao fivoriana izao. Hiatrika an'izany fiasan'Andriamanitra mahagaga izany za sy ianao. Fandroany. Andao tena iankohaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andao tena iankohaka amin'ny fotsika sy ny fanahintsika rehetra. Adiny io ny mombanao rehetra fa andao hanome voninahitra anao Andriamanitra isika.
Halleluja. Minkoko na tianao zay Andriamanitra satria lehibe ianao. Ianao le iankofana zao rehetra zao. Lohalika rehetra dia mandohalika eo anaty ianao. Ary manaiky ny anaranao ny zavatra rehetra. Satria Andriamanitra ianao. Amen. Ianao le fiandohana sy fiafarana. Halleluja. Kasitraka Jesosy. Vertsika ianao alpha sy omega. Dia mura-mura fa tsika kosa anatin'ny feona muzika malefaka dia anotra amin'ny fosiny fanatsika ho an'Andriamanitra tanteraka amin'izao fotoana izao. Raha misy zavatra tokony hifonanao mitombo dia hifona. Misy zavatra eritreretintsika fa kely sy bitika nefa manakana ny fanafahana tsy ho tonga eo amin'ny fiainantsika zany. Atoloran'i Jesosy ny fonao fa izay rehetra madio am-po ahitra n'Andriamanitra amin'ity androany ity. Yasa itanao Andriamanitra tsara indrindra. Yasa itanao satria eo amin'ny fanatrianao misy fanafahana. Eo amin'ny fanatrianao misy fanasitrahana. Eo amin'ny fanatrianao misy ny zavatra rehetra tompoko. Oka yasa eto zany elanao zany. Oka yasa eto zany elanao zany. Halleluja. Ataovy izay tianao atao fanamasinao. Ataovy izay tianao atao eto androany. Oh
misaotra Andriamanitra. Efa miaraka amintsika eto ny tombotsika, efa nilobava izy fa na aiza na iza no iangonany olona roa na ny olona telo ny anarany dia evovoany ao. Eto izy aneo ny fahasoavany lehibe eo amin'ny olona rehetra zay tonga eto androany. Ka androany rampitso afaka pitso nanomana zavatra tsara indrindra ho anao izy. Ianao avoako mpandresy, ianao avoako mpandresy, satria ilay fahavalontsika dia efa voaringana tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ary zay rehetra mino an Jesosy, manana Jesosy, dia mpandresy tahaka an Jesosy. Fahasoavana lehibe ho antsika rehetra izany. Misaotra Andriamanitra. Halleluia. Amen. Samy makatoerantsika isika tompoko. Dia omentsika toerana ihany koa reto mpitarika fidiarana reto a. Raintsika indray ny mpanompon'ny Andriamanitra dia ny pasteur antsika RAZAFISON Emile zany, tondra ny afatr'Andriamanitra amintsika eto izy. Raintsika amin'ny hafatanana. Alléluia. Alléluia. Sandrato ny tananao anankiroa dia mity hafatanana mafy an'i Jesosy. Raha mbola misy mafy amboniny zany dia ndao atao mafy ihany ny tia tanana. Alléluia. Ya voalohanteny dia isaoran'Andriamanitra nanome fofona mahavelona ka ahafahana mizoro eto amin'ity toerana ity a, izay toerana somary sarotra izoroana ihany satria manoloana mpanompon'Andriamanitra betabe a, ny tena kely sy bitika fa ny vatana ihany no ngeda. Miarahaba ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra sika sady filoha ny fiangonana zandriny rehetra ery Madagasikara, filoha-sika ihany koa fiangonana RHEFI a. Isaorana ny tompony ny amin'ny fananana azy satria sapako ray za manokana dia mahasapa hoe ao amin'ny tanan'Andriamanitra ka mahatonga sika sirairay avy a tahak'izao. Amen. Ny herin'ny fanahy ao anatiny a no mitondra fanafahana ho asika sirairay avy tahak'izao. Miarahaba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra maro a, mpanompon'Andriamanitra lehibe a, mpanompon'Andriamanitra sy misy kely, satria rehefa miteny lehibe dia ohatran'ny misy teny hoe kely zany a, tsisy mpanompon'Andriamanitra kely. Mpanompon'Andriamanitra lehibe, iraka avy any an-danitra tompoko ny zoroana eto, koa dia sofrano mba tena hoisy afo mivoaka ny teny aloako ny vavako a, tondra fanafahana eto amin'ity toerana ity. Miarahaba sika fiangonana ihany koa, mifalia fa handray fanafahana ianao. Amen. Mifalia fa fotoananao androandry. Araka nefa voalaza ny mpanompon'Andriamanitra maro ny fanesy isaorana ny tompo lehibe teo aloha koa, dia nanambara avokoa fa androany rangamy fotoana anafaka anao Andriamanitra, hitrasehatra amin'ny fiainanao izy. Amen. Antaosika tonga dia hivavaka avy hatrany ho an'ny teny azy nampitondrany ny tompo eto amin'ity toerana ity. Samy mivavaka mivavay ianao mba hiteny aminao Andriamanitra, satria raha mino ianao dia manakambara aminao izy androany, hiteny aminao eto amin'ity toerana ity zany. Ray masina o misaotranao aho satria nazoronao eto amin'ity toerana ity isolo vavanao. Misaotra tompony amin'izay rehetra efa nataonao sy izay mbola ho ataonao. Misaotranao aho satria fantako fa maro amin'ny olona tonga eto izay mino anio ihany dia hitondra fanafahana mody any amin'ny toerana misy azy. Ary ny fanahy rasy dia efa hita ny fanahiko fa efa mitsoka lavitra n'ity toerana ity satria fantany fa eto ny herinao Andriamanitra manomba eto amin'ity toerana ity. Misy hery magaga sy takatsy ny sainay eto satria eto ianao fanahy masina, ilay Andriamanitra tompoinay, ilay Andriamanitra ivavahanay. Ankehitriny tompo hitondra ny hafatra aho, afeno eo ambany elatra aho. Ianao no miseho satria ianao no tompoinay, fa izaho kosa afeno satria fitaovana ihany, fitaovana mety tsy mahasoa, fa ianao izay Andriamanitra mpanafaka no miseho eto amin'ity toerana ity. Ny fony olona ihany koa tanolonaka ny ry ny teninao sy miverina ny teny raha sy mamokatra eo amin'ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra iarana hoe Apokalipsy 2:20-7 ka hatramin'ny 7.
ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia naninona niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao maninona n'izao tontolo izao izy dia nazera tamin'ny tany izy nazera izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy isaorana ny tompo Andriamanitra fa hampandresiny olona rehetra tonga eto izy androany amen misy an'ity teny ity nosoratana ao amin'ny baiboly azon'Andriamanitra natao mihitsy ny nanafina hoe dia ho tantaraina amin'ny olona nohariana ve ny ady misy aty an-danitra sao dia matahotra ry zareo raha ampafantarina azy fa misy inona taty misy ady andeha ho afenina io sy ho aseho fa ny zavatra ho ambara aminy dia fiadanana fa hoy Andriamanitra soraty nisy ady taty an-danitra ny anjely Mikaela sy ny dragona aizy toerana io ao an-danitra rehefa nandeha ny ady sy nahatohatra ny fahavalo ilay devoly dia natao inona izy nazera ary rehefa nazera sy hoe ny filotifiloty fotsiny fa nazera ta izy tamin'ny tany miaraka amin'ny natezerana lehibe fototry ny olana misy amin'ity tany ity dia ny fisino devoly nazera io satria amin'ny katezerana lehibe ny anzerany teto dia mbola tsy afaka ny atezerany mandrak'androany meko loha hevitra ny tenin'Andriamanitra hoentiko eto dia ny amin'ny hoe aoka ho ara-panahy isika mba handresesika ny fanarasy miaraka amin'ny atezerany halleloja aoka ho ara-panahy raha lasana bavy azo avariana amin'ny no fotsiny fa tena midira amin'ny tontolo ara-panahy izay rehetra ataonao dia sainao amin'ny ara-panahy fa handresy ianao ny ady tany an-danitra dia sy ny zanona tany fotsiny io ady io fa rehefa nazera teto ny fanahy ratsy dia miaraka amin'inona izy tonga teto atezerana lehibe ady tany an-danitra ety am-boalohany dia somary te hisikotra te hitarika asika hoe andao tena hiditra amin'ny tontolo ara-panahy andao mba tena olona ara-panahy ny mampalahelo amin'izao vaninandro iaina asika izao dia ohatry ny olona sy an'Andriamanitra zafady ohatry ny olona izao tontolo izao ndray izay malaza azy no ohatry ny ara-panahy noho ny kristianina sasasasany mba sy lazako hoe maro satria maninona ny atao hoe ara-panahy dia sy voatery manompo an'i Jesosy tsy voatery manompo an'Andriamanitra fa ara-panahy ihany koa ny manompo fanahy ratsy satria inona ny tompoiny fanahy ratsy rehefa nazera teto ilay ratsy dia ny zavatra nisy niaraka amin'ny anjeliny ihany koa izy nazera teto ary ny tanjony dia hisetina olona maro aninona azy anompo azy zaho zao nandinika an'le satria rehefa nandeha zay tamin'ny maly any tamin'igny tanina renina igny dia misy vehivavy anankiray izay lokolokona be niny dia nitare dia maka sary mizesta be fa sy fantatra sony hoe olona ve sa Halloween endrika sara nataon'Andriamanitra dia hovana inona ara-panahy ny fiainana fa maninona le endrika sara noho ny saromana zavatra fa hafa dikan'izany izy mieritreritra fa zesta io fa za mahita zavatra hafa io donc isika izery tenin'Andriamanitra nambarako aminao fa tokony hiditra amin'ny ara-panahy sika Joba 7:30 ny andininy 7:30 endrika fanontaniana ny nametrahan'ny tompo an'ity teny ity Joba 7:30 ny andininy 7:30 rehefa hita dia miara-mamaky sika amin'ny anaran'i Jesosy
arovakiko malaky ty fa misy devoly manafika. Fantatrao va ny lalàn'ny lanitra ary manendry ny fanapahany regny ny tany va ianao. Averiko vakina. Fantatrao va ny lalàn'ny lanitra ary manendry ny fanapahany regny ny tany va ianao. Raha amin'ny teny malagasy dia ataoko hoe azo sy azo ihany. Fa raha amin'ny baiboly fransay izy io dia manambara misy io teny voalohany io hoe dikany amin'ny teny fransay, connais-tu les lois du ciel. Zany hoe les lois io de pluriel izy amin'ny teny français. Connais-tu les règles du ciel na les lois du ciel amin'ny Louis II fa ity moa zany amin'ny verset hafa fa mbola mety andry. Connais-tu les règles du ciel na les lois du ciel, lalàn'ny lanitra. Pluriel, lanitra pluriel. Raha nandinika an'le lanitra tenenina eto le lanitra iny rehefa mijereny ambony ianao tenenina jereny lanitra fotriny ho avy ny orana dia maninona ny olona sy miondroka fa makaiza amin'ny masony. Fa ny lanitra hitaneo sy io ny lanitra tiany tenin'Andriamanitra ambara. Satria io lanitra io le ahitasika inona manidina. Io lanitra io no ahitasika avion. Io ny takatry ny masosika dia hosika io zany ny lanitra. Tsy io ka. Lanitra ray iny. Mbola misy lanitra faharoa ao. Ny lanitra faharoa raha fandiniako azy mifatakarako dia mbola misy an'iregny misy volana, misy kitana, misy an'iregny karazana astra maromaro. Fa mbola misy lanitra izay sy takatry ny masony zanak'olombelona amin'ny maha olona azy. Ilay fitoeran'Andriamanitra any an-danitra sy hitan'ny masony maha olona nefa kaya mamehany ty tany misy asika ity. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe fantaro. Fantatrao ve ny lalàn'ny lanitra ary ianao ve afaka ny amey azy, amey ny fahefany amin'ny tany. Valony moako dia mazava sy isika mamey an'izany. Fa izy ihany no maninona azy, mamey azy. Izy Andriamanitra ao an-danitra ihany no mamey azy. Misy lalàna nefa io lanitra io raha lasana bavy. Tao an-danitra nisy ady. Ny lanitra tenenina eto sy lanitra le hitasika io. Fa nisy ady tany, inona ny fototry ny ady? Ny fanahy rasy tadiaka ny toeran'Andriamanitra. Sy mety amin'izany Andriamanitra ka dia natao inona izy? Sy mesy nazery izy. Satria mitady ny toeran'Andriamanitra. Io lanitra io misy lalànany. Ny mifehy azy Andriamanitra no tompo. Izy no memboninahitra. Zany ny atao hoe lalàn'ny lanitra. Fa ndia hitady lalàn'ny lanitra hafa. Rehefa hitan'Andriamanitra ny zanak'olombelona fa ohatra ny tena ao anatina fampitehana, tena manota ny olona. Raha izao no mitohy tena sy misy ho avitra dia natolotr'Andriamanitra Jesosy. Iza hoe nampidinina teto ambonin'ny tany Jesosy. Nafoiny ny seza fiandrianany zanak'Andriamanitra. Nampidinina, nafoy. Fantatr'Andriamanitra nge fa rehefa tonga eto Jesosy ilay fahavalo ny devoly fanahy. Mahafantatra ninona koa ny devoly? Ny lalàn'ny lanitra satria fanahy. Rehefa natolotra nefa Jesosy, inona moa ny atipatongavany? Amonjy anao. Anafaka anao. Izay ny antom-pisiany natongavany eto, hamonjy asika. Rehefa natolotra Jesosy nombona tamin'ny hazo fizaliana. Nalasaka ny rano Jesosy. Rehefa nalasaka ny rano Jesosy dia ozy ny devoly, koranao zay. Tratra tsara ianao zay. Fa ny fandasahan'i Jesosy ny rany, fahaverezana ho an'ny olona. Sy te alalan'izany. Fa fanavotana ho an'ny olona. Tonga eto amin'ity toerana ity. Famonjenanao. Ho fanafahananao. Rehefa nalefa tany am-pasana Jesosy, tonga ny atelona, nakaiza izy? Nisangana tamin'ny maty, ho santatry ny fivelomansika. Lalàn'ny lanitra ny fanolorana na ny fanomezana izay fanatitra sakrifisy ny fiteny azy.
lalan'ny fanavotana, lalan'ny lanitra io fa sy lalan'ny tany. Inona koa ny zava-misy? Dia Abrahama rehefa ho tahin'Andriamanitra, nangataka Abrahama, tena sy miteraka e, manana olana e, manana ady e, tsy miteraka ane zay e. Rehefa nomen'Andriamanitra zaza, dia sy maintsy nampahafantarana azy ny lalan'ny lanitra. Inona ny lalan'ny lanitra nampahafantarana azy? Tsy maintsy maninona izy? Manao fanatitra sakrifisy. Inona ny fanatitra sakrifisy nampanaovina azy? Le zanakao lahy tokana izay sofoinao atery mba atao inona? Atao fanatitra. Fa rehefa nanomboka nanizitra ny tanany Abrahama, efa hitan'Andriamanitra hoe 100% zao fa tena ninona? Emile, dia hoy izy Andriamanitra, okizay. Satria sy ny fahafatesany zanakao no tanjona, fa ianao miditra ao anatin'ny lalan'ny lanitra. Lasa amin'izay sika zao, ny loha hevitry n'le seminaire sika dia ny hoe mandresy ny fanahy fahafatesana. Sasany ve? Inona moa ny zava-misy raha lasana bavy? Ny zavatra miseho dia noho ny fisian'ny fanahy rasy izay midomina eto amin'ny tontolo misy asika, te anjaka eto amin'ny tontolo misy asika, miaraka amin'ny atezerana lehibe, ka mamotika ny fiainan'ny zanak'olombelona, mandrava ny fiainan'ny zanak'olombelona. Rehefa tonga Jesosy fanavotana ho an'izay mino. Alleluia. Fahafantarany devoly ny lalan'ny lanitra no mahatonga azy manao ny ataony. Isika kristianina kosa ny maro ohatrany tsy dia mahalala loatra ny lalan'ny lanitra, any ka lasa maninona kely ny hery eo am-pelantanana dia anjakan'le fanahy rasy. Dia inge izy herin-tenin'Andriamanitra anankiray fa somary azakazaka atao amin'ny Psara 5 manomboka amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9 alohan'ny hamakiko azy zao ny zavatra misy ato. Misy ny lehilahy atao hoe Gideona, amin'ity teny ity dia Jerobala no anarany. Gideona io. Ity Jerobala ity na Gideona rehefa antitra satria izy dia nanana zanaka maromaro. Fa roa ny reniny. Samy te anjaka ireo zanan'ireo. Rehefa te anjaka dia nanomboka tonga ny fialonany. Iza ny tokony anjaka amintsika? Solon'ny dada. Iza ny tokony hitondra ny firenena amintsika? Solon'ny dada. Dao amin'izay ho vakiko. Ary Abimeleka, zanak' Jerobala. Inona ny Jerobala hoy ny Abimeleka? Zanany. Dia nandeha nakany Sekema, tany amin'ny anadany reniny. Tany amin'izy izy nandeha. Ka niresaka taminy sy tamin'izay rehetra isan'ny fianakaviany reniny, nanao hoe mba mitenena ianareo ry tonton eo anatrehan'ny mponina rehetra eto Sekema hoe iza ny tsara ho anareo, le ho anareo eto ho mpanjaka anareo. Dia rahan'izy 70 zafady, ny hiarahan'izy 70 zanak' Jerobala, zanak'iza hony? Fa izy teo anefa zanak'iza? Zanak' Jerobala ihany koa. Zany hoe inona ny ihany koa ireo 70 reo? Rahalahy reo. Ny arahan'izy 70 izay zanak' Jerobala manjaka aminareo va? Sa ny anjakan'ilay lehilahy iray? Iza le lehilahy iray tenenina eo? Izy tenany ihany. Kosarovy fa taolanareo aho, sy nofinareo ihany aho. Zany hoe inona ny zavatra ny teneniny? Satria nadany reniny reo olona iresahany reo. Izy mody mampifidy, nefa ny zavatra teneniny efa mandresy lahatra sahady hoe zaho fidio. Fitiavana te hitondra na hanapaka. Dao toy izasika. Ary ny anadany reniny nilaza azy teo anatrehan'ny mponina rehetra tao Sekema ka nanao izay teny rehetra zany. Zany hoe ny anadany reniny nandeha tamin'ny mponina rehetra dia inona ny nambarany teo? Ohatraohatran'le tiny mety le 70 lahy leo any. Regny mako dia manomboka tonga amin'ny fanaratsiana rehetra. Ko ny fonireo zafady. Ka ny fonireo dia te hanaraka ny Abimeleka fa hoy izy raha lahtsika ihany izy. Zany hoe efa nanomboka nanao publicité sahady ny alany an'ilay lehilahy resaka taminy. Dia nomeny sekely vola fotsy. Firy ny soratra ao? 70. Firy moa le adversaire rideo? 70 ihany koa ny resaka eto.
misy zavatra tiako indrindra amin'ny fitopolo io dia ny mensekely vola fosy fitopolo avy tao an-tranony balaberita izy i balaberita dia fanompony io ohatrina nalainy tagny amin'ny balaberita fitopolo firy lahy le olona lazaina fa sy ampanjakana fitopolo ihany koa ary nanambazany Abimeleka olom-pona sy marivo salosana izany natao aiza le fitopolo sekely teo sy nohaniny fa nataony aiza noentiny tagny amin'ny mpimasy zafady noentiny tagny amin'ny olom-pona volana laina tagny amin'ny mpimasy inona ny tanjony dia sotra izy no anjaka fa sy le olona zanaky ny dadany fitopolo lahy atao resy eo anoloany le fitopolo lahy hovonona ny anjarasarany le fitopolo lahy fa velao izy rery no anjaka ka dia andao aka vola fitopolo satria fitopolo lahy reo dia ndao koa aka vola fitopolo any amin'ny mpanao ody mba atao iny hamorehana andry zareo fa io fitopolo io sy homesika andry zareo fa atao aizy ho zarazaraina amin'ny olom-pona inona ny dikan'le olom-pona olona tsy ahoany misy 4 mieny an-dalana miaozika tade ohatrany hoe tena miliardaire izy ka io vola fitopolo io vola inona io raha lasana bavy resy lahatsara nga fanafaka anao Andriamanitra tsy misy ho resy ny fanafafatesana ntsony eto fa mila miditra amin'ny tontolon'ny Ara Panahy tsika amen satria fantatry ny devondry fa raha te handresy fanafafatesana dia mila miditra amin'ny tontolo Ara Panahy ny fanafafatesana tompoko Ara Panahy raha te handresy fanafafatesana dia miditra amin'ny tontolo Ara Panahy inona ny fomba fiadina sehony sy hoe ny teny amin'ny tonton fosiny tonton za mila manjaka fa sy reo dia ny onona teo fa niditra amin'ny tontolo Ara Panahy inona ny tontolo Ara Panahy nataony lasa izy nakany amin'ny mpimasy dia mpimasy firika iny olona divanao fitopolo tompoko dia inona navoakin'le mpimasy sekely fitopolo atao inony ty dia ozy le mpimasy andihana zay olol-pona hitanao dia atao inony zarao io fitopolo io meo ny olol-pona io rehefa vita zany mandehana amin'izay manatsika an'izy fitopolo lahy fa igny fitopolo no entinao iny dia fa solon'ny fahareseny zareo dia nakany an-tranony ray ny tany ofra izy ka namoniny rahalahan'ny fitopolo lahy zanaky Zerobala teo ambonin'ny vato iray ary zao tamaralahany Zerobala no sisa velona satria niery izy ny tokony ho mafy ny olotokana sa ny olona fitopolo lahy fa inona ny nahazo an'ireto fitopolo lahy satria misy tontolo Ara Panahy sy ara-nofy io ady io fa Ara Panahy ireto fitopolo lahy dia olona sy nahafantatra ny Ara Panahy fa nieritreritra ny nofony sy ny sandriny ka dia niezaka niady tamin'ny heriny izy nefa nandeha tamin'ny Ara Panahy efa nandeha tamin'ny mpimasy eny izy efa nahazo fitopolo tagny izy solon'le fitopolo lahy dia inona zany nanaovana amin'ny fitopolo misy zavatra ohatra ny hitakitako eto ndray andro toriteny tamin'ny toerana anankiray dia nisy ranabavina nantony hoe tombavaka ny zanaky ny zokiko fa manana olana be inona ny olana dia nitantara teo izy dia ataovy mianso aho le olona fa le olona sinina tsy eo ty ny numéro-ko ataovy mianso aho rehefa nianso aho io rahalahy io tena mila miona aminao ho faty ara izao dia za moa le miona kelikely ny fotoana erina ny taorina anio vo tafahoany zay amin'ny rahalahy rehefa tafahoany zay dia olona matahotra be nefa gendarme raha ny fahitana ma gendarme sy tokony dia hitsokana olona mifanena rehefa nanontaniako inona ny olana aiza ny toerana iresasika fa sy mety eto tena sy mety eto fa aiza ny itsokako andao hiafikafony dia natona coin teo zay dia teo amin'le coin kely ny resaka aza matahotra rahalahy fa za eto tena ezana ane finona le ezany zaho ny tantara nandenanao misy tany ambatony razaky ty raha namana ty rehefa tonga tagny azy teo masony vady aman-janaka dia niseho azy ho célibataire tsy fatafatatra ny toy zany nanao ny nataony
nanadala zanak'olona dia manomboka namitapitaka zangy le mbola sy manambady za ohatr' zao dia nanomboka naninona ianao olona anonako tafiditra le zanak'olona babon'le je t'aime rehefa babo anefa ny mission misy farany tapitra ny mission ody am'izay aozy ary rehefa ody izy ny fomba nelany teo dia hoe manambady akamiko e tezitra le zanak'olona hoay fa maninona ny fitanao fa maninona ny nataonao an'izany ahity ianao dia ozy izy ay ataovy zay ataonao zay sy mainsy mody fa rehefa nialana tangy nohatra ny mbola salasalama teny an-dalana efa nanomboka tonga ny tonga tatetanarivo ohatry ny olona dala iverinao iverinao aiza ho any ambato sy mainsy miverina any dia ionona tonga le ray aman-dreny hoe aiza ny ahitana fanafody hoanina paracetamol meo calmant magnésium fa ho aiza ihany tenenina fa rehefa nanantona dia zao ny zavatra ny teneniko rahalahy misy problème mangehanao zany angaza ihany moa ny tantaraina fa nisy kitapo niantona kitapo foentiny miasa satria sy mainsy miasa ny tany ampiasana efa nanomboka nahafantapantatra ohatrany sy milamina izy ihany andeha hiasa maraina olona avy nanao dosy avy ny akanjo sara iny dia aka n'le kitapo ohatrany mavesatra le kitapo foentina miasa rehefa nampidininy le kitapo gaga izy hoe mavesatra sokafany vao ny sokafana bibilavany tao maty aho sady navelan'le kitapo ny asy olona teo tanàna misy bibilava ny kitapoko ny olona koa raha mba angano izy naninona sisy namozy fa nisy lehilahy ray hono araka ny voalazana teo tanàna ianina natonana fa izy mako mba mananina rehefa nanatona le lehilahy io ay miala teo daholo ary dia izy nanao ny nataony tao tsy hitany nazavonany bibilava fanontaniana mipetraka raha nofo ve zany aty zany sorako ny tompo moa fa nahaverina nampandraisina an' Jesosy rahalahy zay sy mahay ohatry ny nataony Mosesy ka bibilava ny nataony dia aninona koa zay tsy mbola takatro fa ny fantako izy Jesosy rahalahy dia nanomboka ny delivrena nanomboka nafana nazy sy ny tompony ambiny fa ny zavatra saroka eto dia zao ara-panahy ny fiainana tena ny kely ny akaikinao ara-panahy ny fiainana apetra ao anatinao ny fanontaniana androandry tena araka ny sitrapon'Andriamanitra misy ve zao plasy misy anao zao tena resy lahatra ve anao fa tena io misy ny toerana tokony hisy anao raha fahasarana efa tena ao ve anao raha fahavelomana tena efa ao ve anao ara-pahasalamana tena efa ao ve anao raha mbola sy tena ao andao hiditra amin'ny ara-panahy amen alleluia rehefa nanomboka nisy anio ty rahalahy ty dia zavatra tsapako ahoana re dia mba bibilava naninona loatra noho ny safidy ny bibilava tompoko dia biby ohatry ny biby rehetra ka dia hoe ry bibilava tonga dia miala eto zao dia miditra izy inona no hoaninao anaty kitapo aho mba ho fandresendahatra ny tsy mino hoe asangany ny tanana efa nanofo bibilava iny efa misy raha iny efa oy efa misy maromaro ampidino ny tanany nangatanana mba asangany ny tanana efa tena nenzehana bibilava tena izy fa sy nofy misy regny misy inona ny antony fa maninona ny bibilava no aninona anezika sy vita ny ara-nofo zany fa misy inonao ara-panahy satria ny fahavalo dia sy mba manao asarambina ninona ny ara-panahy ny olona mpanompo tsampy tompoko dia maninona izy tena mandeha ara-panahy izy ara-panahy ratsy raha mitenina any amin'ny fanompona omby mety amin'ny hoentinao dia maninona izy
raha miteniny agny saka mainty hatramin'ny voamasiny. Sy mbola nahaino an'izany ve? Satria raha inona io? Hany ka le devoly tompoiny maninona azy? Fa ny tompony hery rehetra dia Andriamanitra le tompoinao. Ny tompony fahefana dia ilay Andriamanitra tompoitsika. Alleluia. Rehefa nanao nataony ilay lehilahy teto, satria misy zavatra tompoiny ato, misy zavatra ny tompoiny tao. Ireto fitopololahy kosa nefa variana loatra. Naninona loatra hoe izy? Ry kristianina havana. Aoka ho ara-panahy ianao. Aza variana ianao. Fotoana ity 3 andro ny fanafahana. Fanafahana amin'ny Fanahin'Ny Fahafatesana. Aza mba isan'ny olona ho variana fotsiny. Sy andraina inona na inona. Fa ataovy tena masaka ao am-ponao. Ilay Jesosy tompontsika eto. Hanafaka anao. Hamonjy anao. Hanafaka amin'ny hoadinao io. Hanafaka amin'ny olana misy amin'ny fiainanao io. Donc izy rehefa sika ny tenin'Andriamanitra efa niverimberina teto hoe Luka 7:7. Luka 7:7. Indro efa nomeko fahefana aninona izy ao? Anisaka mena rana sy maingo sy andresiny hery rehetra. Ananany fahavalo ianareo. Ka sy ampaninona nareo akory. Matetika rehefa mamaky an'io sika dia ohatrany hoe zavatra efa mandeha routine zany le fahefana omeny Jesosy asika. Sy mandeha routine rehefa tena mpamaky baiboly ianao ka mandinika baiboly dia misy dikany be io teny io. Inona moa io? Jesosy tena ny kely ny akaikinao atao sika mahita ny devoly androany. Ny amatarana fa sy mahazaka izy dia manao manifeste. Sasa ve? Alleluia. Jesosy no niteny. Indro omeko anareo ny aninona? Hatreo aloha. Anisaka? Sy menarana somaingo. Fa aiza hoaiza amin'izany no miplasin'ny lalitra. Aiza hoaiza amin'izany no miplasina fanday. Fa manina sy niteny Jesosy anisaka fanday sy visika. Fa nambara anisaka mena rana sy maingo. Rehefa diniana le hoe mena rana. Dia biby manana ny tantarany ao amin'ny baiboly ary mbesaka ao miverimberina. Ny mena rana tompoko. Halleluja. Tamin'ny andron'ny Genesis. Izy naninona tao? Pamitaka. Aza mijeren'le mena rana eny amin'ny arabe eny aloha fa sy nyzao resako sao. Ny fitaka rehetra ho isanao, ho resinao. Satria io fahefana io dia fahefana mandrava ny fitaka rehetra. Mety fitaka ny nahavoanao mitondra fahafatesana, resinao io. Alleluia. Alleluia. Ny mena rana pamitaka namitaka ny Eva. Fitaka ny noentiny. Ny mpanao rasany koa matetika arak'ilay voalazako taminao teo. Inona moa natao tanaty kitapon'ny lera namana? Manina sy lalitra ny tao. Voasokafana dia nisy lalitra nanidina. Fa raha lalitra ny tao dia mety nanino ny rahalahy io. Mena rana misy poizina. Poizina maninona mivoaka ny vavany? Poizina mafaty. Mivoaka ny vavany. Mitondra fahafatesana. Ny poizina mivoaka ny vavany. Ny olona mino an'i Jesosy, ny poizina mivoaka ny vavany hafa, resinao.
ny poizina mivoaka mivavany fahavalo resinao noporofoina amin'ny alalan'ny maingo zany. Inona moa ny maingo? Efa voalaza teto tamin'ny maraina angamba. Maninona izy? Raha ny fahitana ny biby rehetra dia tokony eto izy maninona? Dia hitan'ny olona amin'izay hoe ity ny vavany, ity ny lohany manaikitra. Fa raha manisa variana any amin'ny vavany agny ny olona ity ny manaikitra, izy avaiza manaikitra. Zany hoe ny fomba fiadin'ny fahavalo dia sy hoe tonga dia zavatra ohatran'ilay nytenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teto tamin'ny voalohany hoe ny devolo hony. Zany ka misy fitaka taongy eo mitondra fahafatesana io hoe. Raha izery sika ny amin'ny zavatra ankalazain'ny olona amin'ity androandroany ity ankalazain'ny maro le hoe tosa. Raha fantatr'ireo olona rehefa mitondra fanafahafatesana izy tonga tany izy. Fa misy inonao fitaka. Mamitaka izy. Fitahan'ny olona anankiray. Ohatrany hoe zavatra hitondra soa zany, mama ve dia sasiana voninkazo. Dada ve dia sovangina. Mangasika izy fatao inona. Nefa ny rambo maninona ihany. Ka rehefa voakaikitra dia maninona? Tonga fahafatesana. Raha lasana bavy io, anafakanao amin'ny fanahy mitondra fahafatesana Andriamanitra. Tena so tafazanona amin'ny toeran'ny fanahy fahafatesana io tsony itsika. Mety potika ve ny fiainanao vokatry ny zavatra efa nisy tany aloha, manana finoana manomboka androany. Fa anafakanao Andriamanitra. Alleluia. 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 Fa tamin'io teny io anefa dia misy an'ilay hoe ino rehefa nomeko anareo ny fahefana. Le fahefana tenenina eto io le hery io. Amen. Alleluia. Satria efa isika loatra ny tenin'Andriamanitra zay rehetra nandray azy ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Zay rehetra nandray azy dia nomena inona? Hery. Omena hery. Inona le hery? Dia hoy ny sasany fanahy masina, tsy diso akory zany fa misy zavatra kely somaro azavaiko. Satria isika tonga eto io efa maro ny toritenina tao hatramin'ny maraina, fa tokony hanana fotoana kosa isika androany tena aniny andray fanapahakevitra misy hoe ara-panahy ka izao fiainako zao. Noho izany amin'ny ara-panahy misy koa ny anambarako fa mpandresy aho. Raha tonononao amin'ny finoana, foananao amin'ny finoana ny herin'ny fanahy rasy eo aminao, amin'ny alalan'ny hery ao anatinao, dia ny fanahy masina ho resinao eo. Zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Rehefa amin'ny baiboly na amin'ny telefona zareo dia le hery io misy sipoka kely. Inona no ambarany? Anarana na fahefana. Inona moa ny hery? Matetika ny olona dia zao ny teneniny fanahy masina mandehana miady amin'ny mpamosavy. Fanahy masina ataovy potika amin'ny mpamosavy. Fanahy masina ataovy potika ny ohatr'izao. Fanahy masina moa izy. Fanahy masina Andriamanitra. Tena ambony lavitra tokoa ianao raha izany ny teneninao ka ny fanahy masina no taonao inona? Fa ny zavatra tsapako, ny fanahy masina no tokony mipetraka izy. Dia ny fanahy masina ao anatsika no manome inona? Dia le hery ananatsika no entina maninona? Motika vavalo. Alleluia. Isy hery midina mako eto rehefa avy eo. Ohatra anankiray Jesosy, donge izy rehefa sika ny tenin'Andriamanitra. Jesosy dia ny fenona ny fanahy masina, natao ohatra amin'ny fahafenona ny fanahy masina. Nefa Jesosy dia Andriamanitra. Luka toko fahaefatra ny andininy manomboka amin'ny andininy voalohany. Sao vaky ny teny. Ary tena higafo marina izy ity. Tsy mety misokatra ny écranko. Zao dia tanana mafoany Jesosy. Luka toko fahaefatra ny andininy voalohany. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina tany Jordana ary noentiny fanahy tany anefitra 40 andro izy. Feno inona hono Jesosy? Misy zavatra ho atao ao aloha ao. Halainy devoly fanahy Jesosy ka dia natao inona izy?
Jesosy ane Andriamanitra efa mba ho atao inona amitsika ho fianarana ho atsika dia naseho hoe Andriamanitra rehefa hampandresiny olona dia ataony inona aloha ny olona fenoana mifanamasina. Fa izao anefa ny 14 ho an'izay nitondra baiboly dia manana tombo manokana satria ny écran ohatry ny somary 14 ary Jesosy niverina tamin'ny heriny fanahy nakany Galilea dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Jesosy niverina tamin'ny inona? Fa le andininy voalohany inona ny voasoratra ao? Nofenona ny fanahy masina izy. Fa rehefa feno ny fanahy masina izy, nikotrika tao ny fanahy masina, dia inona no antony Jesosy niverina avy any? Raha lasana bavy mila hery ianao. Mila hery ianao. Hery hoentina mandresy ny herin'ny fanafafatesana. Satria raha kely ny herintsika ka be ny herin'ny fahavalo, inona reny zava-misy e? Tara zavatra kely ndray fona kely aloha fa izerilery. So dia efa tokony tapitra dia tsy inonako. Nisy lehilahy anankiray nipetraka tany amin'ny tanin'ny dalo. Rehefa mipetraka tamin'ny tanin'ny dalo ty ranamana ty dia nisy vazaha nizaha tany efa fantany fa be dahalo le tanàna. Tondra basy izy. Ka teo akaiky ny tranon'ny ranamana mihitsy izy nahita olona nirodorodo be dia natahotra le vazaha. Dia inona ny zavatra nataony? Maty sao dia dahalo zay ka heveriny fa hiady aminy nasipiny teo ny basy izy nanafitena. Sy dahalo akory fa ankizy maninona ty? Lalalao tao tanàna tao gorodogorodo. Nivoaka le rangahy dia nahita inona ty? Inona io? Tsy fantatry le rangahy hoe basy io dia nalainy. Inona koa ty? Patray. Dia napriminy tao ohatran'ny mangirangirana fa aleo priminy. Petraka tao foana io basy io. Niodina amin'ny fotoana misy dahalo foana ao an-tanàna manafika fa manitrano daholo ny olona. Le ranamana koa mba maninona koa? Manitrano samy matahotra. Rehefa tonga ny dahalo mitsoka sifileny ny ao an-tanàna misy dahalo dia samy maka hazo. Dia lasa le ranamana efa manana le hazo foentiny maka hazo, fa le basy nataony aiza? Tsy fantany. Lasa izy naka hazo dia inona nataony mba mivoaka koa izy miaraka amin'ny olona amin'ny hazo. Dia aveo dia anitsoaka le dahalo, ay ve ndray alina norakoraka ny olona, tsisy mivoaka fa maty ange ianona sy anona tamin'ny lenana n'igny maty e. Tsisy mivoaka tsontsika fa asivo sara tao sara hidy fotsiny ny baravarana. Rehefa tonga ny alina tonga saina, inona mba hataoko hidim-baravarana fa nianato izy ny hazo kely ty dino entiko mamaly raha ohatra ka tonga ny dahalo nalainy mibasy. Ino ny hazo hitany teo? Ty ohatra ny mafimafy. Dia nataony inona teo? Nataony hidim-baravarana pengo teo le basy. Ny hazo ndray nataony inona? Nanafika amin'izay ny dahalo. Nanafika ny dahalo, vaky ny hazo, vaky ny aroa. Izy miaraka amin'ny hazo raha mipopotra eto fa le basy natao aiza? Tonga amin'ny maraina nandondona ny namana. Ody satria mijery iza maty iza mivela dia nidodonina tao. Iza? Za ihany e ozy ny namana. Sokafo ny varavarana dia nisokafa ny varavarana. Ahoana ny ianao ny arovanao ny tranonao? Misy nyty hazo tsy fantako ty nataoko ino ty? Nataoko anina teto fa sy nahita hazo hafa dia ny hazo ty nataoko dia ozy le olona nafantatra. Oa! Raha mba fantatra hoe nisy an'ity tato aminao dia le sika regny dalo regny basy nety e. Inona ozy? Basy io! Io ny bala hoentina mitifitra amin'ny fahavalo. Io le afahana mitifitra azy mahatonga ny ndaty ireo miripaka regny. Gaga izy, ay ve misy ato amiko ihany le fitaovam-piadiana e. Fa za misy zany sy nafantatra dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao aminao sia, ringana ny oloko. Ahoana ozy e? Andao hiditra amin'ny tontolo Ara Panahy, ianao mandinika ny tenanao. Inona ny olana? Inona ny ady? Jesosy tonga hanananao fiainana sady hanananao be dia be. Ny anaran'i Jesosy sy mitovy amin'ny anarana rehetra.
Raha mampiasa ny anaran'i Jesosy ianao zao, ho resinao ny fanafahafatesana. Ho resy io fanafahafatesana io. Manomboka hiala eo amin'ny fiainanao izy. Halleluja. Efa nanomboka nanao ny nataony ny fahavalony tifitry. Tsy fantako efa misy olona leto fa nafa misaviana dia efa manomboka mibosina ny kibo. Miafiny ianao satria menatra olona. Vao mifankahita amin'ny olona dia bevoka ve ianao? Sy bevoka. Fa maninona? Zany koa moa dia anontaniana fa sy bevoka menatra ianao. Satria nampiasa hery ny fahavalo. Omenanao mibasy. Ny anaran'i Jesosy. Tsy fantako. Mety nisaraka amin'ny vadinao ianao dia menatra olona ianao satria ho fantatry ny olona eo tanàna hoe tena lasa nge mivadiny. Dia fa manafiny ianao eto. Aiza mivadinao? Nanao mission. Sy mission io fa bala ny fahavalona voa. Eto ny herin'Andriamanitra. Tady amotika ny ara-tokantrano ve? Vao manomboka manona ny anaran'i Jesosy ianao androany, iripaka ny fahavalo mandrava tokantrano, ho velona ny tokantranonao. Halleluja. Tsy fantako hoe inona mahazo anao, fa ny fantako sindromandro ny men'ny tompo ny mpanompon'Andriamanitra 3 andro ny fanafahana. Ny teny efa tonga, ny anjaranao dia ny makato. Ny anaran'i Jesosy bala sara indrindra. Raha vao manomboka mihikany eo akaikinao, fanafahanao azy iny. Aza mba nisany hoe izany efa niesika. Fa ny anao antanio, resiko ve ny asa sy resiko? Fa hampandresanao Andriamanitra. Miditra ao anatin'ny fifantohantsika dia angatao ny fanahy masina. Fa rehefa tonga ao aminao ny fanahy masina dia misy hery ho tsapanao. Rehefa miditra ao aminao zay hery zay dia ampiasaina androana ny fanahy ratsy fa ho resinao ny fahavalonao. Ndao sika tonga dia hivavaka. Vavaka sika tompoko. Asandrato ny feonao angatao ny fanahy masina ameno anao. O sakarabasekeremo fasprotos kalebedestebus. O ny fahalebiazany herinao ny mampiaiky ny fahavalonao Andriamanitra. Sotra fanahy masina fa tsara ianao. Jesosy eo ianao ny vahaolana ho an'ny fiainanay. Ianao ny vahaolana ho an'ny fiainanay. Tompo aidiny hoetiny ray ny herinao. Aidiny ny herinao. Aidiny ny herinao. Ilay hery manafaka. Ilay hery mavonjy. Ilay hery mitondra fiainana. Tompo malala ho ianao mahita ny toepony tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Ianao mahita ny toepony olona mino. Dia ho afaka izahay Jesosy io. Asandrato ny vavakao Asandrato ny vavakao. O sakarabasekeremo fasprotos kalebedestrebus ribabababa. O reb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 
Fanahy masina mameno anay. Fanahy masina mameno anay. Mila anao zay fanahy masina. Mila ny herinao zay fanahy masina. Ora be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 . Oriboshekeremo fas protos calibidistribus. O shakarabashekeremo fas protos calibidistribus. Oribe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 . Oribe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 . Fenoy zay fanahy masina. Fenoy zay fanahy masina. Ety an-taninaty izahay. Mila ny fahafenona avy aminao. Angatao ihany ny hery, angatao ny fanahy masina ameno anao. Fa ny fahafenon'ny fanahy masina aminao no mampitombo ny hery ao anatinao. Rehefa manomboka tonga ao aminao ny hery, dia anaiky anao ny tontolo. Ka ny herin'ny fahavalo tsy hazanona ao anoloanao. Anaiky anao ny tontolo. Ny herin'ny fahavalo tsy hazanona ao anoloanao. Raiso zany hery zany. Raiso zany hery zany. Raiso zany hery zany. Afaka nofenona ny herin'ny fanahy masina ianao. Orebe sekeremo fas protos kalebe distribus. Oreb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 e. Oh, fanahy masina fenoy zay. Fenoy zay fanahy masina. Mameno eto amin'ity toerana ity ianao. Hitondra fanafahana. Hitondra fanavotana. Hitondra famonjena.
raisinay ny hery avy aminao. Halleluja. Halleluja. Angatao ihany ny hery, angatao fanay masina meno anao. Saino fa raha kely hery anao dia ho resy ny fahavalo ihany. Raha kely hery tsika dia ho resy ny fahavalo ihany. Fa raha be hery kosa anao dia andosanao ny hery ny ratsy. Halleluja. Halleluja. Manomboka tohery ny fahavalo amin'izao fotoana izao. Manomboka tohery ny fahavalonao. Ampiasao ny anaran'i Jesosy, ilay anarana magaga. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'Ny Fahafatesana rehetra. Foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Tohery izy dia andosanareo izy mipaipoly any. Tohery izy. Ampiasao ny anaran'i Jesosy. Ampiasao ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'Ny Fahafatesana. Ny fanahy norory sy tahotra. Ny fanahy voahiraka. Lase. Miala eto. Tohery andry. Tohery andry. Tohery andry. Tohery andry. Araroty ora sy fotoana ity. Usapanao ny fahafahana. Tohery izy. Tohery ny fahavalonao. Tohery ny fahavalonao. Zay rehetra voatonina sy maintsy miala ary tevoly aho. Zay rehetra voatonina sy maintsy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Resy ny tevoly. Resy ny fahavalo. Resy ny fahavalo. Resy ny fahavalo. Resy ny fahavalo. Ndao sika angina. Angina isika angina fotoana fohy tsika. Tazomiany ny fifatoanao. Efa sapako manomba eto ny herin'Andriamanitra. Ho anao zay mahasapa herina famisaviana. Tena efa manomboka mipaka aminao miala amin'ny toeranao dia mandroso eto aloha. Sapanao herina famisaviana ty mahazo aty. Niady ianao hatram'izay fa sy resinao izy. Androany ny fandresenao anao. Somary mihazakazaka malakilaky kely isika. Ho anao zay mipetraka kosa dia sady mivavaka ihany ianao a. Mangatamba tena hoe ameno aneniketo ny herin'ny fanahy masina. Ahita ny fahasaran'Andriamanitra eto sika androany a. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra sika. Saino raha lasana bavy. Fa ny fahavalona ndefa ny zanasipikany taminao no nampitahotra anao hatram'izay. Natonga ny orooro teo aminao hatram'izay. No te hamotika ny fiainanao hatram'izay. Ny herin'Andriamanitra eto hanafaka anao. Ny herin'Andriamanitra eto hamonjy anao. Fotoana ity handresanao ny valim-bavaka. Sotra fanahy masina fa eto anao. Oka hiditra ao anatin'ny fifantohana ianareo a. Manomba eto ny herin'Andriamanitra. Manomba eto ny herin'Andriamanitra. Tsy fantako hoe ahoana ny fikasiany anao. Mety misy zavatra mangasisika eny amin'ny tapindohanao eny. Tsy fantako, misy zavatra mihesikesika avy eny anaty kibonao andry. Eto ny herin'Andriamanitra raiso zany hery zany. Raiso zany hery zany. Sotra fanahy masina fa eto anao. 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 Raiso ny herin'Andriamanitra. Apidina ny herin'ny eto Andriamanitra. Raiso zany hery zany. Raiso zany hery zany. Raiso zany hery zany. Hanafaka anao ny tompo, manana finoana. Misy hery magaga eto. Oh fanahy masina. Dina mikereto. Dina mikereto. Dina mikereto. Tompo mamindrafo amin'ireto olona ireto ianao. Mamindrafo amin'ireto olona ireto Jesosy io. Mamindrafo amin'ireto olona ireto tompo. Avy aminao zao fotoana izao Andriamanitra. Fotoana ny fanavotana. Fotoana ny fanafahana. Foanako ny herin'ny fanahy ratsy. Miala amin'ireto olona ireto. Alefa, lasa miaraka amin'izay feo ratsy zay. Fanahy voahiraka lasa miaraka amin'izay feo ratsy zay. Lasa mandeha. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hey, may.
miala anaty kibiny ao, miala ao anaty kibiny ao, alefa, miala, lasa miala anaty tranon'ny zanany ao, las, miala e, may hoa, dorako amin'ny afofana masina, misy afo eto, mary fanaratsy ah, miala ao anaty tendany ao, las e, mivoata ao, lasa mandeha fanamanakenda, alefa, miala amin'ny fanamanakenda, miala ao, lasa mandeha, potehako ny herin'ny tefody, potehako ny herin'ny fanaratsy, amin'ny anaran'ny Jesosy, ny anaran'ny Jesosy, mais. Angina isika, ho anareo misangana reto apetrao amin'ny fonareo ny tanana ilany, asandrato ny ilany. Ho anareo eny amin'ny toerana kosa dia mivavaka isika misaotra an'Andriamanitra. Raha eo misaotra noho ny amin'ny retolona ireto. Tompo matoky aho. Ianao naniraka izoro eto amin'ity toerana ity. Altarany nasangany olona melezana azy. Eto amin'ny altara masina ho kosa no mizoro amin'izao fotoana izao. Mamositra teny aho. Anafaka ny retolona ireto anao Jesosy. Mamositra teny aho. Miala ao anatiny ny herin'ny famisafiana. Alef! Miala ao! Las! Potika ny fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Sy mahazanona amin'io toerana io fa toerana masina io. Resiny devoly. Saotra tompo. Dao sika angina. Ianareo misangana eto manomboka maka ny toerana moramora sika rehetra kosa. Ndao hiara hisangana hisaotra an'Andriamanitra. Misaora sahady amin'izay rehetra mbola ho ataony amin'ny fiainanao. Sainy hoe sy mitovy amin'ny idiranao eto no ivoanao androandry. Fa anao fagagana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ndao sika samy misaotra an'Andriamanitra. Manomboka ataovy mipololotra fisaorana ny vavanao zao. Raha eo misaotra anao izahay. Andriamanitra mahery anao. Andriamanitra mahagagy anao. Oh, ianao ilay mpanafaka. Ianao ilay mpamonjy anay. Ianao ilay mpanafaka anay. Ianao ny tena miditra sehatra amin'ny fiainanay ka i Andriamanitra ô. Fantako tompo malala eo am-pelantananao ny momba anay. Manomboka misaorana Andriamanitra. Ataovy mipololotra fisaorana ny vavanao. Dikany hoe misaotra satria mino anao fanandray. Dikany hoe misaotra satria mino anao fa efa nandray. Ary na iza toka teto hatramin'ny maraina ka hatramin'izao ori izao dia zara zavatra be dia be tamintsika Andriamanitra. Zara fahasahoana be dia be tamintsika Andriamanitra. Zany zavatra zany, zany fahasavana zany dia ianao ho avoaka ho mpandresy. Ianao ho avoaka ho amin'ny fiainana vaovao, ho amin'ny fiainana miavaka, ho amin'ny fiainana tena miavaka. Ataovy fisaorana, ataovy ny fisaorana, ataovy ny fisaorana, ataovy ny fisaorana, ataovy ny fisaorana. Sutro Medina eto amico Iana no fruto
fanan'iny manarika an'Andriamanitra isika kehitriny. Midina Fanahy masina, midina Fanahy masina, nisy tantara marina nety amin'ny Pasteur Emile teo mba tonga n'ilay olona tany Ambatondrazaka ilay tovovavy tany ivoaka mpandresy ka ho tafaveriny eo aminy ilay lehilahy namitaka azy dia tsy maintsy niditra tamin'ny tontolon'ny fanahy izy dia ny tontolon'ny fanahy ratsy tsy maintsy nifandray tamin'ny fanahy ratsy izy mba hiaino anatin'ilay tontolon'ny fanahy ary tena nandresy izy satria tsy tafapetraka teto tany arivo le olona fa niverina any ihany niverina any ihany niverina any ihany fa mba tokany io lehilahy io kosa afaka andresy an'ilay vehivavy izay nampiasa ny tontolon'ny fanahy ratsy dia tsy maintsy mitodika tamin'i Jesosy izy ary niditra ao amin'ilay tontolon'ny fanahy dia ilay tontolon'ny fanahy miaraka amin'i Jesosy dia rehefa natao mivavaka dia nandresy izy manoloana ny fisina oza sy fanahy ratsy tondra fahafatesana izay miasa eto amin'ity zao tontolo zao ity fa mbola eto mantsy izy fa tsy mbola tonga ny feptaona izay isamborana azy ireo andefasina azy ireo any amin'ny lavaka tsy tanono dia ilaina sikapiny isan'andro isan'andro aoka hitoetro amin'ilay tontolon'ny fanahy miaraka amin'i Jesosy mandrakariva amen na ato am-piangonana na any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny toeram-pianarana na aiza n'aiza misy anao na kariara na takonana aoka hitoetra mandrakariva ao amin'ilay tontolon'ny fanahy miaraka amin'i Jesosy ianao fa horesika mora foana ny oza sy fanahy ratsy mpitondra fahafatesana ary ny zavatra ratsy efanety eto amintsika dia atsika foanana mora foana izany mino izany vianareo manapa-hevitra hitoetro amin'ny tontolon'ny fanahy zany ianao amen amen naiza naiza misy anao dia fatary mandrakariva ny momba anao toerana tantakany ahoana re ny toerana misy azy zao hoe mbola mitoetro amin'ilay tontolon'ny fanahy miaraka amin'i Jesosy ve sa efa mandeha araky ny nofo ilay vehivavy tany efatra loatra zao raha nijanona tamin'ny araky ny nofo izy miverena moa hoe azafitana tako zao moa e miverena re tiako ingianao tsy andresy zany izy tsy ho azo zany ny lehilahy io fa tsy maintsy niditra tamin'ny tontolon'ny fanahy dia ny fanahy ratsy izy tsika ihany koa tsy maintsy miditra amin'ny tontolon'ny fanahy dia ny fanahy miaraka amin'i Jesosy fa azo antoka tsy maintsy mandresy anao tsy maintsy mandresy anao ary ty ro volana farany ity ro volana miavaka ro volana tsara indrindra
asiorakoraka mafy be. Halleluja. Amen. Andotsika iroso amin'ny fitondranany fanatitra indray a amin'izao tapany faharoa zao. Aoka osa mamatsy fanjakan'Andriamanitra ianao. Aza manaiky fitany devoly ianao hoe raha mbola manome ianao dia nany firehetinao moa dia ary tsy misy. Fa raha masay ianao dia Andriamanitra anao fagaganao ny fiainanao. Satria ty telo andro ety, telo andro manomana fialantsika ho amin'ny fagagana lehibe. Dia araka nambarako tamin'ny maraina, eto misy boaty natokana ho fanohanana ny émissiontsika radio na télévision. Zay vokatra ho fonao, zay azonao atolotra ho famatsiana zany émission zany ataovy. Mety kely ny eny tananao, kely, fa iny kely iny a mahavita zavatra lehibe iny. Rehefa mitambatambatra iny mahavita zavatra lehibe iny. Ka dia ome voninahitra Andriamanitra, afaka makaty alohany ianareo tondram-pafolo-karena, dia ho an'izay anony any émission kosa dia makaty alohana indray maketo amin'ny boaty eto anoloana. Aleo faria iteran'Andriamanitra isika. Avy eo eny toerana tatazana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Alefa azy. Tunga fifaliambe tera unitumpo fapandese yupa tua te vuole parese hey ya hey Vivuli wana libe miuseu masiake nenaran Jesus nemande tefa mi pitike palale pani satan sabina timana paefan tera uri tupo pandese 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 Azatina baca sos no pazaka keratan kisla ya budinda ato kirair Jesus mapandes naisa nesa bunaiti malalani hey pape hey mame hey pape mame
fampandresena. Halleluja! Efa mpandresy ianao. Sa tsy zany ve? Mino fa mbola anao zavatra goavana noho le teo aloha indray Andriamanitra. Satria zasy ianao manoatra ny mpandresy. Meo tehaka mafy voninahitry ny tompo. Halleluja!